Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerahaba antsika ary avako malala tratra ity zoma fa folo ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko faha 8 Deutéronomie toko faha 8 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Deutéronomie toko faha 8 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa arigan'i Jehovah Andriamanitra ao ny firenena samihafa izay tompon'ny tany omeny Jehovah Andriamanitra anao, ary mandresy azy ianao ka monina ao an-tanànany sy ao an-tranony, dia manokana tanàna telo anao eo amin'ny afovoan'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra anao olovana. Amboary ny lalana ka zarao ho tokotelo ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao olovanao mba hanosirany mahafaty olona rehetra ao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Deutéronomie toko faha 9 ity moa dia nomen'ireo mpandika teny ny lohateny hoe ny amin'ny tanàna izay hanosirana izay mahafaty olona tsinahy. Inona moa no teolojia voizina izany toe-tsaina hoe mamboatra tanàna na mamboatra toerana mba hanosirany olona izay mahafaty olona tsinahy, mahafantatra olona tsinahy no resahana eto, izany hoe tsy nampoizina, tsy fanahiniana. Dia ny zavatra asehon'ity bokin'ny Deutéronomie ity izany dia zava-dehibe ny antsoina hoe aina. Zava-dehibe ny aina. Any amin'ny vanim-potoana ny antikité no miresaka sika eto amin'ny Deutéronomie ity izay indraindray ny aina tsy dia misy vidiny loatra, mora kely mihitsy ny mandripaka olona, mora kely mihitsy ny mamono olona, ny mamono fahavalo, maso olo maso, aina sy olo ny aina. Indraindray tanàna iray manontolo mihitsy indray voaripaka noho ny ady noho ny famonoana. Tsy dia zavatra mbola mipetraka loatra tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité ny antsoina hoe fanajana aina. Ny baiboly eto na ny zanak'Israely zany dia mpamakilay amin'izany hoe fanajana aina zany. Marina loatra raha ohatra ka mijery ny bokin'ny ataontsika hoe ny Exodosy tsika, dia ahitana hoe nandringana firenena maro Andriamanitra teo anoloan'ny zanak'Israely. Nahatra aty amin'ny bokin'ny Deutéronomie aza ahitana izany hoe nandringana firenena maro, ny Kananita, ny Hitita, ny Girgazita sy ny sisa, dia novononina ny zanak'Israely. Ny antony izy ireny tsy hoe tsy nanaja aina Andriamanitra, fa Andriamanitra hoe aringanareo ireny satria animba ny aina, zany hoe animba ny apiditra saina hafa, apiditra toe-tsaina hafa, apiditra fomba hafa ka manjary very ilay fahamasinana, very ilay fahatsarana izay nampananteran'Andriamanitra iaina ny zanak'Israely. Fa raha mijery ny baiboly manontolo sika dia foto-kevitra ny baiboly mihitsy any hoe manaja aina. An'Andriamanitra ny aina dia sarobidy ny aina. Dia amin'ity boky Deutéronomie ity ara dia sarobidy ny aina. Ka tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny famonoana, fanalana aina amin'ny zavatra ataontsika hoe tsy dia misy heviny loatra ary. Eto zany zao dia narovan'Andriamanitra ny olona izay namono olona tsinahy mba tsy ho tratry ny fitsaram-bahoaka. Satria raha ohatra ka tsy eo itoerana nanosirany olona mahafaty olona tsinahy io, dia hiaran'ny fahatezeram-bahoaka ilay olona ary hovonon'ny olona mihitsy satria aina sy olon'ny aina, dia hovonona nefa tsy meloka satria tsy nanao fanahiniana. Hitantsika amin'ny andiny manaraka eo, manazava izy manao inona moa zany olona mahafaty olona tsinahy zany, manomboka amin'ny andin'ny faha-efatra ka hatrany amin'ny andin'ny faha-enina. Dia ohatra hoy izy hoe misaotra masina hoe mandeha makany an'ala hozy izy roalahy ka mipitika ny lelam-pamaky n'ilay anankiray, dia nahafaty an'ilay anankiray, dia maty ilay anankiray zany, ka tsy fanahiniana izay, dia mila mandositra makany amin'ny tanàna izay fanosiran'ny olona nahafaty olona tsinahy io izy, dia velomany izy. Na dia maty aza ilay olona anankiray. Fa raha ohatra ka tratran'ny olona eo izy dia ataon'ny olona fitsaram-bahoaka. Zany hoe amin'izao andro antsika izao dia
Indraindray adinitsika fa itsika kristianina indraindray adinitsika fa zava-dehibe inge ny ainy tsy anjarantsika ny manaisotra ny ain'ny olona na inona de tsy anjarantsika ny manaisotra ny ain'ny olona. Reny endrika ataontsika hoe fitsaram-bahoaka famonoan'olona kitso-rano akoatran'ny hoe ataontsika hoe ny accident moa zany dia tena tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanesorana ny aina indrindra ataontsika ohatra hoe hitantsika amin'ny Facebook voaingana kely tsy manaja aina dia toetrapetraka Andriamanitra ao anatintsika mihitsy soatoavina maha-kristianina hoe io aina io dia tsy vitany hoe tsy vitany hoe ajaina fotsiny zany hoe tsy ampiny hoe tsy mamono olona fa miaro mihitsy any fahavelomana. Raha mitenitsika hoe velona Jesoa amin'ny Paska dia midika hoe manao zava-dehibe ny fahavelomana ny kristianina. Ny hoe velona Jesoa zava-dehibe amin'ny baiboly zany ny fahavelomana, tsy ny fahafatesan'ny Kristy ihany akory ny zava-dehibe fa ny fahavelomany. Noho zany dia ataotsika ny kristiana zany de manao zay ahavelona ny olona, manao zay iazonana ny fahaveloman'ny olona arak'izany. Zay mahatonga ny kristianina tsy manaiky amin'ny ankapobeny ny ataontsika hoe ny eutanasie, marina fa hoe efa marary be le olona, marina fa hoe ndraindray efa mangirifiry izy, efa maniry no faty izy, dia am'zay raha tena jerena amin'ny lafiny misaotra masina dia marina fa manatsafidy ny olona fa raha misaotra masina de zao ny hoe na dia ny segondra ray aza amin'ny fiainan'ny olona de tsy anazy fa an'Andriamanitra. Ary mety amin'ilay minitra ray farany iny, mety amin'ilay segondra farany iny no hifanenany amin'Andriamanitra, no hiovany fo sy bebahany ka dia sarobidy zany lay fotoana ka dia tsy manaisotra aina mihitsy ny olombelona ny kristianina raha ohatra ka jerena amin'ny baiboly satria Andriamanitra ny tompony ny mahafaty sy mahavelona fa tsy olombelona tsekoly. Dia ny fiainana kristianina dia asehon'ity boky ny Deutéronomie ity mihitsy fa zava-dehibe io fitandroantsika ny fahaveloman'ny olona io, fitandroantsika ny fahaveloman'ny olona zava-dehibe ary ohatra hoe mandeha eny an-dalambe tsika de mitandrina ny fahaveloman'ny olona, mivarotra zavatra tsika de mivarotra zavatra tsy azo hoanina tsara, mahasalama tsara fa tsy hoe mivarotra zavatra sanatria maloto, mivarotra zavatra efa lany andro ka miteraka aretina, mitandrina ny fahavelomana tsika amin'ny lafiny zavatra maro samihafa. Rehefa manangan-javatra tsika de miaro ny ain'ny olona mba tsy hoe hisy maratra, mba tsy hisy hoe latsaka ny anaty lavaka, mba tsy hisy hoe zavatra atao tsisy fefy sy ny sisa rehetra. Zany hoe tena lay hoe fanajana ny fahavelomana dia tsy hoe rarahana individu loatra ihany fa tena rarahana firenena ray manontolo mihitsy. Zany hoe tena toe-tsaina mihitsy ny fanajana ny fahavelomana, tsy hoe ny olona anankiray zany tsy mamono olona de ampy zay zany hoe fa zava-dehibe fa le hoe lay toe-tsainy le fiarahamonina kristianina mihitsy, toe-tsainy le mpiray tanindrazana mihitsy ny mieritreritra ny hoe ataok'izay hiazonana ny fahaveloman'ny mpiarabelona amiko, ajaiko ny fahavelomany ka tandremako ny fahavelomany, miraharaha ny ain'ny mpiarabelona amiko. Io de ataontsika hoe na zavatra mety ho tsotra ange ny fakofako atsy-pirenan'ny ery, ny zay mety miteraka ratra na fahavoazana ho an'ny hafa amina tsy fitandremana madinika. Zany hoe tiany misaotra masina ny mpino kristianina hieritreritra manodidina azy ka eritreritra manao hoe andao zay hivelara ny aina ao anatin'ny olona satria fanomezan'Andriamanitra ny aina. Fa zavatra faharoa asehon'ity andriny misaotra masina ty de zao io le fanajana aina fa izao le olona zay namon'olona tsina de tsy hoe afaka maimaimpona akory izy fa ampitoerina ao anatina toerana anankiray, zany hoe toy ny mifonja ihany ve izy satria manao hoe ao amin'ny toerana io de mijanona ao izy, tsy mivoaka intsony zany izy fa mijanona ao, tsy hoe afaka maimaimpona izy zany. Marina fa nanao homicide involontaire izy, zany hoe namon'olona tsinahy izy saingy zao tsy miverina na any amin'le toerana misy azy izy akory. Raha eo andiny tapany voalohany eo aloha ndresahantsika dia tsy mijanona any izy aloha fa avy hatrany dia mitokana. Andininy fafito manao hoe manokana tanàna telo dia ao izy monina ao ary mijanona ao zany izy
satria tsy azo ataony mandatsaka raha marina arak'izany tsy azo atao akory mandatsaka raha marina fa eto any fiarovana ny ain'ny olona zay tsy meloka de nataon'ny baiboly ho zava-dehibe mihitsy dia midy ao izy zany ao izy aloha zany tsy miverina any amin'ny tanin-drazana izy aloha hatreto fa zava-dehibe zany le hoe tsy hoe hafa-maina akory izy fa tsy vononana eny manana ny fahafahana eo izy a saingy tsy fafahana voafetra dia nizahatra fatelo tsapatsika amin'ity andininy ity zany a dia tsy le hoe fiarovana ny ain'le olona ihany a fa fiarovana ny marina fiarovana koa ny marina satria le olona na inona tsy nany nanaovany azy tsy hoe efa nomanina meloa le ozy amy baiboly eto tsy hoe efa nomanina meloa na efa halan'lay olona ka de ny vonony de andeha hitsoka ao amin'ny toerana io izy tsy zay no ny tompo fa tsy na zany hoe arovana koa ny marina zava-dehibe zany a am'ty boky amy teolojia toko izay ambin'ny folo ity ny hoe mpino kristianina firenena manaja aina fa firenena manaja ny marina firenena manaja ny marina ihany ko tsy mamono ny marina tsy mandazaja marina tsy firenena manaja ny marina zany toetrany zany dia aseho mandrafitra etika na morale zay tsy mety ho mahazatra ny olona tamin'ny vanim-potoana ny antikité ary na de am'izao vanim-potoana ainatsika zao range hitatsika ny ady any moyen orient hitatsika fa ndraindray misy hôpitaly a ijeran'ny bomba zerana bomba ndraindray misy sekoly na amin'ny an-daniny io na amin'ny ankilany dia hitanao hoe tsy miraharaha fahavelomana tsy miraharaha ny fananan'ny hafa tsy miraharaha ny hatsembohan'ny hafa tsy miraharaha ny fiezahan'ny hafa tsy miraharaha zay mba harikarenana nanan'ny hafa na amin'ny an-daniny io na amin'ny ankilany dia hitatsika manao hoe ny morale kristiana ny toetra kristiana de zao manaja ny olona sy ny fananany manaja ny olona sy ny zavatra nohariny zany de sarobidy amin'Andriamanitra fa ny farandrina zay asehony ity andininy soratra masina ity dia ilay voambolana hoe telo tanàna telo fanjosirana telo ina dikan'izany tsy de tena mandeha ho azy akory le isa hoe telo fa toy ny milaza lay trinité ny isa telo a hatrany amin'ny bokin'ny genesisy aty amin'ny bokin'ny exodosy bokin'ny deutéronomie bokin'ny apokalipsy ara de hitatsika fa zava-dehibe ny telo a de toy ny isan'Andriamanitra masina raha izanaka fanamasina verimbena lay isa telo amen hitatsika lay isa telo izay toy ny hoe isan'Andriamanitra ka raha ohatra zany ka ataovy mitoko telo ny tanànanao mbola mbola tsy tonga any amy tany kanana akory izy io dia ataovy mitoko telo ny tanànanao dia ny dikany teo mitoko telo zany dia toy mizara telo de ataovy hoe ao afovoan'ny tanànanao Andriamanitra zay le hoe tanàna lay telo zany ao anatin'lay tanàna toy ny milaza amy zanak'Israely hoe ao afovoan'ny tanànanao Andriamanitra ary raha ao afovoan'ny tanànanao Andriamanitra dia misy toerana izay anjosiran'ny nanao fahadisoana tsinay eo zany hoe rehefa ao afovoan'ny fiarahamonina anankiray Andriamanitra rehefa ao afovoan'ny firenena anankiray Andriamanitra de firenena manaja ny marina io ny firenena zay ao afovoany zany firenena zany Andriamanitra de firenena manaja aino tsy manao herisetry de firenena manaja ny fananan'ny olona io ary raha hoe toeram-panotsiro anankitelo de milaza famindram-po milaza famelan-keloka milaza fahasoavana ny firenena zay ao aminy Andriamanitra monina ao aminy Andriamanitra de zao firenena zay eo ambany fahasoavana firenena miaina ny famindram-po tsy firenena lindra tsy fiarahamonina lindra tsy fiarahamonina lina fifamonoana fa fiarahamonina ahitana famindram-po fiarahamonina manaiky ny fifonana fiarahamonina manaiky fibebahana fiarahamonina manaiky fandeferana satria ao Andriamanitra refako malala rehefa mitenitsika hoe fiarahamonina kristiana dia fiarahamonina hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny fiarahamonina zao tontolo zao fiarahamonina zay azo iainana fiarahamonina zay mijery ny maha olona fiarahamonina mampivelatra ny maha olona amika manjary fiarahamonina mahatamana atokony hatamana ny fiarahamonina misy kristiana zay mahatonga ny tompony teny
tamin'ny Abrahama manao hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao. Inona ny dikan'izany? Amin'ny toerana zay misy ianao de tahina io satria ao ianao. Zay le hoe hitondra fitahiana na ho fitahiana ho an'ny toerana zay misy ianao. Satria hoentinao ao Jesoa, ary hoentinao ao le toe-tsaina sy le sotoavina kristiana. Hoentinao ao lay toe-panahy maha-kristiana. Ary tsy hoe toe-panahy amin'ny lafin'ny fiarahamonina ihany io, fa rehefa mitenitsika hoe toe-panahy, toe-tsaina maha-kristiana de hatrany amin'ny fitantanana io, any amin'ny fanajana lalàna io, any amin'ny toe-karena io, any amin'ny lafin'ny kolontsaina io, hatrany amin'ny lafin'ny ataontsika koa hoe ara-panahy indrindrindrindra. Ka manjary mitondra fitahiana ho an'le firenena na ho an'le faritra zay misy atsika isika. Voalohany, ho tahiana le firenena satria eo sika. Fa ny faharoa de zao hoentitsika mihitsy le toe-tsaina vaovao, le fiainana vaovao zay tsy nananan'ny firenen-kafa na tsy nananan'ny fivavahana hafa fa nananantsika. Ity boky de Deutéronomie ity zany toko faha 20 de mivohy teolojia manokana mihitsy manao hoe hafa ny firenena manana an'Andriamanitra. Hafa ny fiarahamonina manana an'Andriamanitra, hafa ny fianakaviana manana an'Andriamanitra, ka mitoetra ao anatiny de manjary fiarahamonina azo iainana, fiarahamonina manaja ny fiainana, manaja ny fivelarana, manaja ny maha-olona. Zay raha teo nahafantesan'i Jesosy tao amin'ny hazo-fijaliana. Nahatonga an'i Jesosy mpandresy hitondra zany toe-tsaina tsy nananany zao tontolo zao zany. Hanaisotra an'ilay toe-tsaina izay feno fahakalana, toe-tsaina manimba, toe-tsaina mandrava. Zay no antony nahafatesan'i Kristy tao amin'ny hazo-fijaliana de nandresen'ny fahafatesana de nanaisotra zay rehetra mety kolotsaina ny fahafatesana ao anatin'ny fiarahamonina de ny kolotsaina ny fahakalana, kolotsaina ny valifaty, ny kolotsaina ny maika anao herisetra, zany rehetra zany nentin'i Jesosy tao amin'ny hazo-fijaliana ary nandresen'ny fahafatesana de nandreseny izay fahafatesana sy ny forongony rehetra ka mahatonga ny olona miaina ao anatin'ny tebiteby na ao anatin'ny tahotra. Ivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina izay manazava aminay fa ianao Andriamanitra de Andriamanitra nitaona anay hanaja aina, hanaja fiainana, hanaja ny hafa sy ny fananany. Nitaona anay fa ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ny ankohona misy anay de fiarahamonina azo iainana satria misy famindrampo, misy fifamelana, misy fifankatiavana. De misaotra Tompo noho ny amin'ny fahasoavanao zay iainana isan'andro de tahio ity tontolo andronay ity Tompo mba hanananay fahalemem-panahy sy fitiavana, hanajanay ny fahamarinana ao anatin'ny fandalana ny fahasoavana sy ny famindrampo. De meo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka, hoentinay manompo anao, hoentinay miasa, hoentinay mitiny namana sy ny mpiarabelona. Dia anjakao Tompo ny tanindrazanay mba ho firenena vanina, mandroso, manompo sy matahotra anao. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.